Ny candidat filoha Ajo Andriananarivelo tsy kisendrasendra na andrakandra no irotsano filoham-pirenena tany Ambanja sy Ambatofotsy izy omaly nanazava ny vinam-piarahamonina sy ny nandresy lahatra ny mpifidy. Ny tombo efatra indray ireo voasambotra androany tamin'ny isakoroka teny Ankatso ny fampitadiavan'ny mpitandro filaminana trano anatin'ny université ireo mpitarika grevy izay voasikajo mpitarika korotana. Isan'ny nanjakan'ny kolokolo indrindra ny fampianarana hoy ny ao anivon'ny Kazaka. Mitovy lenta amin'ny kolokolo eny anivon'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny eny anivon'ny sampanasa misahana andrarahan-tany. Ary farany, iray volana melohany tena iavian'ny orana, miomana arak'izay tratra amin'ny fiatrehana izany ireo mpiray tanindrazana monina eny amin'ny faritra iva sy ireo eny amin'ny larinon kely. Good ride andramo fa tsy ho maty antoka ianao. Good ride pneu tsara kalitao mampilamina ny dy mety amin'ny karazan-dalana rehetra. Goudron lalatany lalana be vatovato misy amin'ny rehefa izay ilainao ho an'ny fiaratsotra manomboka amin'ny 3,7 ariary. Minibus sprinter manomboka amin'ny 2,5 alina sy 1 ariary. Fiara vaventy manomboka amin'ny 7 alina sy 3 ariary. Hitanao manderana Madagasikara Antananarivo Techno Neus Center 67 hectares. Good ride mandeha am-pilaminana. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao hariva izao. Manasanao hanaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM hatramin'ny farany. Ny lafin'ny fampianarana avy hatrany no mboantsika ny fampahalalam-baovao anio. Tanora efatra indray no voasambotra androany maraina teny Ankatso sy ny tony sakorika nipoaka indray ny bomba mandatsa-dranomaso tsy mbola nivaly ny fitakian'ny mpianatra treto ary antony savorivory eny amin'ny université. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ny solotenan'ny mpianatra ny mpitandro ny filaminana ary ny tompona andraikitry université saingy tsy nahasakana ny korotana izany. Naharitra ora efatra teo ny fifanenjena teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana fanadihadina. Nanomboka tamin'ny 10 ora maraina dia efa niatrana teny Ankatso ireo mpitandro ny filaminana izay tonga nandamina nietsiky ny mpianatry ny université n'Antananarivo. Efa teo amin'ny fiantsonan'ny taxi B 720 ihany koa ireo mpianatra. Nisy ny fitorahana sy ny fiatsiana ireo mpitandro ny filaminana ka niditra hatrany anatin'ny faritry ny université ireo mpitandro ny filaminana ny tifitra bomba mandatsa-dranomaso. Hatreny amin'ny esplanade ka hatreny amin'ny agro ny fifanjevon'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpianatra. Olona efatra ny voasambotra nandritra izany. Nanameloka ny fidiran'ny mpitandro ny filaminana ny faritry ny université sy ny fisamborana ny mpianatra izay manao ny fitakinany zony ireo mpianatra. Zany avy miposta ary dia tena mpanjakamanay mivoaka avy nianatra dia ndeha ho any visé tonga dia samboriny ery leroa ny mpanjakamanay dia takadakany. Melohanay aloha ny fisamborana mpianatra satria raha ny fahalalako anazy misy lalana amin'ny fe université tokony tsy hisy olona tokony tsy mpitandro filaminana hiditra anatin'ny université. Eo moa mbola mifampiantsoana tamin'ny monsieur le président rehefa nanomezany baiko ny voan'ireo mpitandro filaminana ireo. Nisy ny fifampirarahana teo amin'ny mpitandro ny filaminana ny avy amin'ny université ary ny mpianatra. Nangataka fihaonana an-tampony ireo solotenan'ny mpianatra hiainona ny fitarainan'izy ireo. Tsy izay président l'association nareo avy amin'ny université any amin'ny ministère sy tokony misy feonatsika ihany miaraka natrany amin'ny finance tokony mbola iso dia tokony misy feonatsika any ambony indrindra zany mba ahafahantsika miara-mamana. Saina tsy miangatra zalahy amin'izao fotoanana propaganda hoe dia misy manam-potoana hoe handray atsika hiresaka zany zavatra. Tsika nge lasa misubira les conséquences les zavatra mitranga foana zany eto amin'ny université satria si demain indray dia mitranga indray le. Araka ny fantatra teny antoerana tsy nanamaro isa ireo mpitokona intsony ny avy any votovorona fa efa ireo mpianatra Ankatso no sisa hita teny voadaroka ihany koa ny solotenan'ny Politeknika izay nandalo teny antoerana nizara araka izany ireo mpanao fihetsiketsehana toy ny omaly dia mbola nisy hatrany ny fitorahana vato. Nisy ireo mpianatra nitondra pilotra ka hatramin'ny mpanao gazety no kendrena manokana ihany koa. Nilaza ny avy amin'ny solotenan'ny filohan'ny université n'Antananarivo fa tsy ekena ny fanakorontanana sy ny fanimbana fananan'olona ka nilana ny fandraisana andraikitry ny mpitandro ny filaminana. Nanamafy ihany koa ny filohan'ny kabinetra ny fiadidinan'ny université fa tsy misy vahaolana ahafahana manome fahafaham-po ireo mpianatra mitokona ireo satria tsy mbola tafiditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana izany. Sokatra foana varavara amin'ny mpianatra amin'ny association mpianatra misy foana zay ny fampitonana hatramin'izay misy foana amin'ny firesahana
fa ohatrany vizana ihany ny resaka satria zay tsy afaka hibaiko ny ministera hoe dia no filazandraza amin'izao fotoana zao hoe atao zay ataonareo fa dia avao ny vola tsy zay zavatra tsy azo eritreretiny zany rehefa hoe io ny vola afaka amena zany ny université enina dia ny université Antananarivo tsisy afaka atao mihoatran'izay. Efa nivonina ny tsy ala teny Ankatso ny mpitandro ny filaminana raha tsy milamina ny tanàna. Tsy ny salasala ihany koa izy ireo niditra ny faritry ny Anjerimanontolo anaparitaka sy sambotra ireo mpanakorotana tafiditra tao anatin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany izany hoy ny mpitarika ny iraka satria nisy hatrany ny fanimbana mandritra ny grevy. Olana atrehantsika zany misy ny fanakorontanana ny filaminan'ny vahoaka dia rehefa mandeha ny fandraisana andraikitry ny mpitandro ny filaminana dia izay no ialokalofandreo mpanao ratsy raha tsy ny ataoko anaty farangisosina mpanao ratsy satria mpanakorotana ny fiainam-bahoaka reny tranga miseho reny izay tsy maintsy mandray ny andraikitra misambotra izay mpanakorotana ary efa mifampiresaka ny tompony andraikitra université zay amin'izay fandraisanay ny andraikitra izay tsy misy ny fanakorotanana ataonay fa fandaminana no ataonay any anatin'ny université dia efa izay no fandaminana miaraka amin'ny tompony andraikitra université teo. Hatramin'ny androany mbola njiriziro ireo mpianatra fa tsy anaiky raha tsy azo ny vatsim-pianarana 3 volana sy ny fampitaovana. Ny eny anivon'ny ministera nefa efa nilaza fa vola ampy ho an'ny vatsim-pianarana 2 volana tsy misy ny fampitaovana ihany no azon'ny ministera atao. Mienjana ny tady. 9 zany izao no voasambotra treto 4 androany 5 omaly saingy tafapiritsaka teny an-dalana ny iray araka ny fanazavan'ny zandary. Fantatra fa efa nivoaka io hariva io ny tetiandro ho amin'ny fizarana ny vatsim-pianarana 2 volana izay nambara fa farafahafahan'ny ministera PIA ary rahampitso ny tokony roso amin'ny fizarana saingy efa nanambara ny mpianatra fa tsy anaiky izany ary mbola itony hetsika rahampitso. Eo amin'ny ako ny fampelezan-kevitra na somary tara tamin'ny oran'ny fanomezana tamin'ny vahoaka an'Ambanja aza vao nanomboka ny fampelezan-kevitra dia vao maika ny amaro ireo tonga nanatrika ny fampelezan-kevitra no tanterahan'ny kandida ajo ny harivan'ny omaly alatsinainy 3 septambra fanadihadina. Ny asa mpampandrosoana izay nentina nasony vahoaka tamin'ny alalan'ireo foto-drafitrasa ilain'ny vahoaka mivantana no porofom-pitiavana hita maso fa tsy kobaka ambava na fampanantenana pôkaty na vavan'ny teo lany fotsiny hoy ny kandida ajo Andriana Narvelo. Mpitondra efa nanapirofo fa tsy namita vahoaka ary efa nitakosina tamin'ny vahoaka mahalala ny marary azy ary navita namoaka ny mangarahara momba ny volam-bahoaka no takiana ankehitriny. Tonga narivony maro ny vahoaka ny Samborano nandray an'ity kandida ity. Tsy ilaina ny déclaration d'amour fa ny preuve d'amour ny ilaina. Haitsika tsara reny olona be resaka reny. Rehefa tena ampitamby itsika izy déclaration d'amour ngeza be. Fa itsika malagasy tsy mila déclaration d'amour tsony fa preuve d'amour ny ilaitsika ary zay efa nampiseho. Efa nampiseho tamintsika menakavy fa rehefa natao tantana raha-mpanjakana izay tena ataonay zay mba hasoa sy hatsara ny firenentsika tamin'ny volany tataminay. Isan'ny nahaliana andreto vahoaka marobe ireto ny fahitsiany fiteny sy ny fanazavana nentin'ity kandida filoham-pirenena ity. Fiteny piray-tanàna sy olon-tsotra tahaka azy ireo ny fahitan'ny kandida ajo. Raha nanambarany solotenan'izy ireo mora kokoa ny mifandray vokatra izany na haresy lahatra andreto vahoaka ireto ny hoe efa be ny tanàna ambanivohitra ity kandida ity ary lany bahoaka ka tsy atoro voanjadiny amin'izany fampandrosoana ilaina izany. Nambaran'ny kandida ajo Andriana Narvelo ny vahoaka an'Ambanja ny antony nahatapa-kevitra azy hirotsaka ho filoham-pirenena. Araka lazaiko teo ny antso tokana tsy voalo fa isika menakavy no arabe amokatra sy anatsara any Madagasikara ka dia amin'ny 25 volana Oktobra tongava no mifidy satria araka lazaiko teny am-boalohany adidy no mifidy ary ho anavotana firenena ary raha sitrakareo raha telinareo arotsay ny vato fahaenina tsota mba ahafahantsika miara-miainga anavotana firenena saona ny vahoaka ny Samborano.
Ny mpandrindra ny VPM MMM amin'iny faritra iny Patrick Monibo dia nampatsiahy andreo vahoaka ny Ambanja fa efa nanao zavatra ho an'ity tanàna ity ny kandida Ajo Andriananarivelo. Tsy mba hangataka ninina aminao izahay fa rehefa lany ianao dia ho avy izahay miaraka amin'ny vahoaka ny Ambanja ho any aminao. Hoy kosa ny kandida député MMM Souleymane. Zahay tsy nika angataka aminao eny mba be asa ilay vahoaka io. Atsika mbola angataka amin-Dragnahary. Fa ilay la io zalahy nalefa an-Dragnahary zo e. Izy ny volagninareo teo numéro 6 amintsika ty 6 zegny tsota. Tsika jiaby lay fa bebe. Akory ataon'olo amintsika ty kofa baka mampisaikitsaiky votovotro hoe akory atsika. Tsota anjara, tsota vilongana zay volana datintsika jiaby. Teny ambavandreo marobe tonga nanatrika ity fampelezan-kevitra tao Ambanja ity rehefa namonjy fojina ny kandida laharana fahenina Ajo Andriananarivelo. Tsy hanandrakandrina na hitsapatsapa amin'ny fotoana hatongavana eo amin'ny fitondrana fa avy hatrany dia manatsara ny ezaka efa natao mba manao ny asa fanatsoavam-bahoaka hoy ny kandida Ajo tany Mananjary ny alahady farany teo. Vory marobe ny vahoaka tany an-toerana nandray azy tafita ny afatra fa mitinana hoentiny mirana Ramanantsoa. Mafiorina ny fifampitokisana eo amin'ny kandida filoha Ajo Andriananarivelo sy ireto vahoaka amin'ny Mananjary ireto. Nafana dia nafana ny tany tany an-toerana, nafana toy izany ihany koa ny vahoaka nandray azy. Niova ny fihetsiky ny vahoaka malagasy tao aorian'ny krizy efa taona ny ainany. Fantatr'izy ireo tsara Ajo na dia maro azy ireo kandida mpifaninana no avy aty amin'ity faritra ity. Ny nahafantaran'ny mponina azy ny foto-drafitrasa maro vitan'ny ministera sy ny primatura lefitra no tantaniny teo aloha. Tsy kisendrasendra na kitsapatsapa no hitondran'ny firenena hoy ity kandida ity ary efa nanapirofo ny fahaiza-manao sy ny traikefa momba izany ny zava-bitany. Fa azo atao tsara manatanteraka foto-drafitrasa amin'izay vola kely eo am-pelantanana mba ho an'ny vahoaka tsirairay avy. Na mindram-bola avy any velany io, na mindram-bola amintsika vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny hetra dia tokony hiverina amintsika menakavy. Zay ny navitanan'ireny foto-drafitrasa ireny na birao-panjakana na sekoly na lycée. Zay ny ezahanay no porofony ary zay ny tianay ho ampiseho amintsika menakavy. Tsy hanandranandra antsika raha tonga amin'ny fitondrana, tsy hitsapatsapa tsika raha tonga amin'ny fitondrana fa efa nanao isika ary tianao bebe kokoa ho tombontsoa an'ity firenena ity. Betsaka ny asa natao taty amintsika. Zay ny lazainy mpitondra teny teo. Ny asa natao tsy vola ny Ajo akory eran'ny Madagasikara fa volantsika, volam-panjakana, volantsika menakavy reto nasaina ny tantaninay mba hananganana foto-drafitrasa ho antsika tsirairay avy. Zay ny fanovana fantelo ny atao amin'ny firenena. Ny vahoaka ny maso mandidy, ny vahoaka ny tompon'ny fahefana, ny fisidy anay ianareo dia manana didy zay manasoa anareo satria ny safidy anay ianareo hanompo anareo. Mpitondra hanompo vahoaka fa tsy mpitondra ho tompona lavo zao no misy teto. Matotsika nangataka ny fahaleovatena dia satria tsy te hanompo vazaha fa tsy hoe rehefa mahaleo tenitsika dia andeha hanao mpanompo ny mpitondra gasy ndray tsy eketsika zany. Tsy azo averina tsony zany satria zay ny manimba ny firenena. Ny olana raha toe-karen'ny mponina, ny famoronana asa sy ny fitadiavana asa, ny lafiny fampandrosoana, ny rano fisotro madio sy ny fitsinjarana herinaratra, ny fahamoam-bokatra, ny lalana sy ny foto-drafitrasa miaraka aminy, ny fanodinam-bokatra, ny orinasa sy ny sehatra ahafahana mamorona sy mampivelatra izany. Olana iombonan'i Madagasikara ireo, tsy nahitany mpitondra rehetra ny fandimby vahaolana matipaika sy mahomby. Taorian'ny hatsapaka nataon'ny seny taomalo momba ny fampiasana ny Coliseum, isan'ny nahazo anjara tatin'andro ihany koa ny kandida ny antoko MMM. Ary afaka mampiasa ny Coliseum amin'ny 10 Oktobra ho avy izao, saingy efa tratraoriana ihany ilay hatsapaka ary efa tsara lamina mialoha avokoa ny fampielezan-kevitra zoanana ny kandida araka izany io azo omaly io. Malalaka kosa izy ireo na ampiasa na tsy ampiasa izany. Nitsangana ny cellule de veille izay afaka antsoin'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra izay ataony. Ireo mpitandro ny filaminana kosa mandray ny fepetra mifanandrify amin'izy ireo tsirairay avy amin'izao akatoko ny fifidianan'izao fanadihadiana. Naka ny fepetra mifanandrify amin'ny fifidianana ireo mpitandro ny filaminana natsangana ary ny antsoina hoe cellule de veille amin'ny sehatra nasionaly ka hita manerana ny faritra rehetra sy ny distrika.
ity cellule de veille natsangana ity dia afaka antson'ireo candidat rehetra izay manantanteraka ny fampielezan-kevitra ka mila mpitandro ny filaminana. Mampiavaka azy dia efa mipetraka ary vonona ny andrainy andraikiny avy hatrany izy ireo raha toa ka misy ny olana. Amin'ny fotoanany fifidianana kosa dia mipetraka manalavitra ny birao mpifidianana izy ireo ka rehefa misy ny fiantsony ny tompony andraikitry ny birao mpifidianana vao mihetsika ihany koa ity cellule de veille ahitana ny emo ity. Mametraka cellule de veille aty amin'ny niveau national any amin'ny faritany sy any amin'ny faritra sy any amin'ireo distrika rehetra ka io cellule de veille dia azony ireo mpanatanteraka ny asa momba ny fifidianana sy ireo candidat rehetra ampiasaina raha misy ilana azy. Mametraka élément izay vonona mandrakariva ny rotsaka tsehatra raha misy ilana azy mahakasika ny fitandrona ny filaminana eo anivony emo rehetra. Misy anefa ireo fepetra izay takina ary tokony hoarahana ireo candidat manoloana izany. Anisany moa ny fanajana ny fepetra ny filaminana rehetra ary indrindra ny tsy fampiasana ny mpitandro ny filaminana ho fitaovana fandresen-dahatra ny mpifidy. Ny candidat ihany koa dia tokony hampiasa sivily miandraikitra ny filaminana manoloana ny hetsika izay ataony. Mifandray amin'ny tompony andraikitry ny mpitandro filaminana voakasika raha misy ilana azy. Manaja ny fepetra momba ny filaminana rehetra. Tsy mampiasa ny élément mpitandro filaminana mba ho fitaovana fandresen-dahatra ny mpifidy hifidy azy ireo. Mandray ny andraikiny raha misy fioara-pefy na fanohitohinana ny filaminam-bahoaka ataony fomba azy tsirairay. Manao ny service d'ordre ao anatin'ny toerana izay anaovany famorim-bahoaka. Ary manaraka izany moa dia tsy mampiasa ny fitaovana mety hanohitohina ny filaminam-bahoaka toy ny tsipoapoaka, toy ny afomanga, tsy mampiasa toy ny zava-mahadomely. Raha ny fanazavana azo kiasika ilay vola 7 miliara ariary izay omena ampiasain'ny mpitandro ny filaminana dia efa andalana ny famoahana izany. Ka ireo ratsa magaiky ny ministera ny vola sy ny teti-bola amin'ny faritra no hifandamina amin'ny fitsinjarana ity vola ity. Eo amin'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany miverina indray ny fanakan-dalana eny amin'ny arabe raha ny fitarainana sy ny antso-atarby voarainay tamin'ity volakandro ity. Taxi borosy maromaro no fantatra fa nosakana ny dahalo, ny entana sy ny vola ary ny firavaka nalain'izy ireo. Tsy nisy kosa ny matina ny naratra. Mialohan'ny idirana ankazobe no nisehony izany. Iverenantsika misimisy kokoa ny mahakasika izay raha mpitso. Marina moa fa teny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra no nitrangana izany fanakan-dalana izany. Sarin'ny zandary avy any arivony mamy ireo valapa hanao famotsiana omby alatra noho ny velam-pandrika nataon'ny zandary tany an-toerana no nahatrantehaka azy ireo fanadihadiana. Raina am'roapolo ny volana lasa teo nahatratrarana ireo valapa hanao ity asa ity izay saika anao ny asa ratsy ny tao atsiroro mandidy. Fanomezam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapony nahafahana nametraka ny velam-pandrika. Nisy ny fisavana izay nataon'ny zandary ireo fiara rehetra amin'ny lalam-pirenena voalohany eny. Ka teny Andronga commune ambanivohitra Rivomamy no nahatratrarana ireto Jolay ireto. Nandritra ny fisavana ary dia nahatratrarana PAMAC miisa 2 miaraka amin'ny bala 7.5 mm miisa 8, kavinomby mbola tsy niasa miisa 10, kavinomby efa niasa miisa 7.20, antsiray fanamira miaramila iray miaraka amin'ny satroka arena efa maina. Fanandiana ny alatromby ity na au niveau national na au niveau aty amin'ny compagnie ohatran'ny misy anay ity. Mbola maro nefa zavatra tokony zavatra tsy vita ka dia mbola manentana ny fokon'olona izay ny fanomezan-tanana sy anome anay avy hatrany ny renseignement mikasika amin'ny famongorona io alatromby io. Ka dia efa nataonay moa famitorana dia napetraka eo ambany fa endehan'ny fitsarana mikasika ny zavatra izay. Atolotra ny fitsarana omaly alatsinainy ireto valalahy ireto ka ny telo tamin'izy ireo no nampidirina ponjavonjomaika, ny 5 kosa nahazo fahafahana. Aoriana eny anivon'ny Gendarmerie, neny amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, neny amin'ny fitsarana ary neny amin'ny polisy dia eo amin'ny tontolo ny fanabeazana no ahitana trangana kolokolo betsaka indrindra eto Madagasikara araka ny salanisana voakan'ny Kazaka. Mitovy laharana amin'ny amin'ny sampandraharaha misahana ny fananantany. Antony nanaovan'ny Transparency International tatitra mahakasika ny trangana kolikoly eny anivony ireo toeram-pianarana ambaratonga fototra hatramin'ny fampianarana ambaratonga ambony. Ny fisehoana zany dia matetika resaka eo amin'ny mpampianatra frama, eo amin'ny fanendrena, eo amin'ny fanotokodonana ny karama, dia ny manaraka izay eo amin'ilay fanotokodonana ny vola frama mihitsy satria ilay vola frama mantsy ny ray aman-dreny no manao latsakempoka
dia rehefa tonga ilay vola dia ahody misy manodina zany tsy ampy any amin'ny sehitry ny fampianarana ne dia le resaka hoe tsy haiko aloha no mandika azy amin'ny teny malagasy le resaka intégrité le fanajana an'ilay fahamarinana mihitsy zany tsy misy ka matoa transparency international namoaka an'iny alaharana manokana iny momba ny kolikoly dia ny sekoly ny mamorona ny votondra ara-piso ka ny sekoly zany tsy tokony hianina fotsiny ny fanabeazana amin'ny ankapobeny tsy tokony hianina fotsiny amin'ny hoe ahoana ny hitazomana ny ankizy eo an-tsekoly ahoana ny ahavitana ny fandaharan'ny programme scolaire fa ahoana koa ny atohan'ireo zazy tao ao hiditra sady eo amin'izany sehitry ny fanajana amin'ny fahamarinana zany sy ady amin'ny Antom-pisian'ny kazaka eto Madagasikara izay mampahafantatra ny lalana mifehy ny trangana kolikoly sy ireo karazana kolikoly misy manampy izay iaran'izany na koa vavolombelona amin'ny trangana kolikoly iray amin'ny fitoriana. En'ny isanjaton'ireo nahita trangana kolikoly nataon'ny kazaka fa nadiadiana no mbola tsy samy roso amin'ny fitondrana izany eny anivon'ny fitsarana. Fiandohan'ny volana tahaka izao mazana no hamerenana ny volana indramina nandritry ny volana na ihany koa hitakina izay nampindramina fifampitokisana no hifampindramana vola eny anivon'ny fiarahamonina mety ho filana tsy azo ialana ao an-tokantrano no antony iroson'ny olona fa mety ho rendrarendra ihany koa fanadiadiana. Manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 3 hetsy ariary eo no hifampindramana eny anivon'ny fiarahamonina raha ny fanadiadiana nataonay teo amin'ity fokontany iray ity. Na hitam-barotra na kojakoja kely ilaina ao an-tokantrano na lela vola. Trosa ve? Misy ihany aloha manao indraindray fa tsy tena matetika. Zavatra kely fotsiny ohatra hoe sase, ohatra hoe trondro kely fa rehefa avy eo ateriko ohatran'izay ihany fa tsy dia manao trosa-betsaka. Ohatra 5 000, ohatra hoe 10 000 ohatran'izay ihany fa tsy dia betsaka. Samy mintrana mihoatra amin'ny 10 000 700 000 katramin'ny eo amin'ny 1 800 150 200 000 mety afaka manao an'izay ngamba fa mihoatra an'izay zay no misy eo am-pelantanako dia zay no ifampizarako amin'ny olona ohatran' le mindrana amin'ny hafa ihany zany dia rehefa ny olona dia mba manome. Tsy fahampiany eo am-pelantanana sy tsy fahaizana mitantam-bola ny tsy fahafahana manoatra ihany koa maro no hidiran'ny trosa ary miaina amin'izany. Fahazarana ho an'ny malagasy rehefa tsy manana no mangataka. Raha vola no ilaina dia tsy maintsy mindrana saingy rehefa miangona ny trosa dia lasa fandaniana mavesatra ny famerenana azy. Amin'ny ankapobeny ireo filana tsy azo alana ao an-tokantrano no antony hitrosan'ny olona. Tsy maintsy mindrana rehefa tsy manana ka dia averina ny olona rehefa manana ny teta. Ka io zany 5 alina isam-bolana ny volam-baraisiko. Dia ohatra zao amin'ny épicerie kely itsy mihinana vary dia ohatra hoe mihinana vary raika poka, ray sy tapany, arakaraka izay mba eo amin'ny tanako zany indramako dia amin'iny koa ny hamerenako anazy. Afaka mampindrana raha misy ny pelantanako, raha mipirindrindra. Rehefa tsy misy moa raha misy dia afaka mampindrana ihany arakaraka ilay olona tokony hampindramana azy. Ohatra hoe atokisako izy dia afaka mamely izy dia mamely. Raha hitako izany le toetra misy azy dia afaka mamely moa. Fa hitako hoe mety tsy hamelina an'ilay anko izy dia tsy afaka ny amely. Rehefa farany volana tahaka izao no tena be ny mpitaky trosa. Misy any anefa ireo tsy manefa ny volany indraminy. Mety ho tsy fananana fa mety ho fahazaran-dratsy ka tsy mety afaka intsony. Dia izay aloha tsy tena fantako amin'ilay olona na fetsifetsy izy amin'ny ataon'iny na tena tsy manana marina izy fa betsaka kosa aloha ny haiko manao an'izay. Dia hoe nakary dia ohatran'izany atety efa ho an'izay aloha hoe mba ampisambory kely fa raha pitsy mandray vola dia ameko ny volanao. Tsy tonga izy tamin'ny manaraka tsy isaka efa tena fa barakanao fa mivera indray fa mba hampio kely indray ilay izy. Dia ohatran'izay. Dia indraindray ara hoe ilay trondro amidy eo zany misy hoe manana an'izao amidy ery izay. Fa hoentinay aty ilay izy dia manome volanao moa mba handehananay tomobile na hitondranay ilay zavatra eto dia mandainga fotsiny kay ilay olona dia ohatran'izany dia tsy hita tsony ilay olona hatramin'izao. Manararaotra ny tsy fananan'ny hafa sa mahay mitady vola, efa misy ny manao ny fampindramam-bola ho asa fitadiavana. Misy zana-bola toy ny any amin'ny banky ary manisy antoka mba hamerena ny mpindrana ny vola. Biziny io ary hatrany amin'ny 520 isan-jato ny zana-bola. Fifampitokisana fa tsy misy antoka mazava kosa ny fifanarahana eo amin'ny mpiray tanàna na mpihavana amin'ny fampindram-bola. Vita ny fifampiresahana. Ohatra ianao zao andeha resaka hoe banky dia raha tsy manana antoka ohatr'izay ianao hoe tokony hameranao vola tsy afaka manome anao ny banky ny dikan'izay zany amin'ny olona ohatran'ny hoe fantatra akaiky anao no maka vola saika izay matetika.
zay izy milakaiky anao zay dia tsisy fanarahana fa ohatrany hoe makavola fotsiny ianao fa ianao mba miasire zany ianao hoe manontany olona hoe atao inona le vola dia mba misy antoka ray ahafahanao mandresy lahatra hoe anaovako an'izao le vola dia tena hita olona marina mivaingana hoe io le vola nampiasainao dia ny fomba fanerenanao azy merbola ngamba tsisy hoe fifanarahana sarotra be hoe antoka be ohatrany tsy dia manana antoka be hoe inona moa mena azy eo fa ohatrany hoe fandresen-dahatra fotsiny zany dia ahafahan'ny olona manome volana fa tsy voatery misy antoka be ohatrany hoe anaovana vatra dia ampiasaina amin'ny zavatra ohatra hoe mba ahafahanao mampiditra vola isanazy mba ahafahanao mivelona moa ahafahanao mamerina matetika zany namako ohatrany hoe namako zany zao mandray vola izy ny 18 misy ny sasany mandray vola 27 dia za tsy manana nomezana raha tsy farany volana dia zay mahatonga anao hoe mindrana aminy zany rehefa mandray izy hoe 18 izy mandray dia farany volana mba mamery noho izay fifampitokisana izay tsy arahantaratasy misy borofo dia lasa ady eny anivon'ny fokontany ny resaka fitrosana rehefa misy ny tsy mahefa ray hatramin'ny 2 ao anatin'ny 3 volana eo ny fitoriana voaray teny anivon'ny fokontany iray no tsy dianay sarotra amin'ny fandaminana rak'izany matetika ohatrany hoe fifamalindro zareo any zany le izy dia tonga dia mamaly botana fotsiny le olona nanana vola dia hoe za tsy manana dia indraindray ary moa misy hoe za tsy manana fa anao inona zay ataonao dia ataonao dia ohatr'izay tsy fanokanoratra eo atokonana ny hoe tsy manotrosa ny tokantrano maro nefa tsy avelan'ny fihavanana tsy hifampitsindry ihany koa raha ambarany maro fa kolontsaina ny ady varotra amintsika malagasy mandrava fihavanana maro kosa ny trosa ka raha tsy tiana ny overy tsikalakalam-pihavanana na tsikalakalam-bola aleo tsy manao tsikalakala-trosa manantanteraka hetsika fitokonana manoloana ny biraony lehibe ny faritra ao Amboasary Atsimo ireo mponina any an-toerana mitaky ny fialan'ny komiseran'ny polisy raha nambara ny Tahitsy Gilbert izay manantanteraka iraka tany an-toerana raha ny loharanom-baovao avy amin'ny zandarmaria-pirenena dia samy manantanteraka fisafona manerana ny tanàna na ireo polisy na ihany koa ireo andro masom-pokon'olona tany an-toerana noho ny aizina sy ny asandahalo izay matety mpitranga any Amboasary anefa dia mailo ireo mpitandron'ny filaminana raha nahita andian'olona ka nitifitra avy hatrany tsy nisy ny naratra ary tsy nisy ny maty noho ity zavanitranga ity dia tezitra ny mponina tany an-toerana noho ny tifitra izay nisy manoloana ireo andro masom-pokon'olona ireo ka mitaky ny fialan'ny komisera ao an-toerana nanomboka omaly ariva ny fitakim-bahoaka fialan'ny polisy eo ary hatra amin'izao araky ny telefoninazy koa dia mbola ao ny lehibe ny faritra sy ny filohandohan'ny mpisorona amin'ny komisaria eny atolagnato hale fitakina mbola ao amintsika miresaka hoe tsy fantatry hoe inona ny hafarany hatamintsika vao nipetraka teto dia izay fitakina mbola ao ny marimaritra raisana dia tsy maintsy ho tonga amin'ny resaka ambilobe hoe izahay tsy matoky polisy tsony izy ny mponina ambilobe gendarme nataovy miahy anay fampiresanay ny sachet sy ny bozaka no fanampitafitrano entina hiatrehana ny fahavaratra ho an'ireo mponina etsy amin'ny La Réunion kely sy ho an'ireo izay monina eo afovoan'ny tanimbary manao antsovany amin'ny fanjakana ireo mponina etsy La Réunion kely efa miomana izy ireo fa hiampita lakana kosa ireo tanàna sasany eny afivoan'ny lemaka ipetsy mitatatra fanariadiana mbola vao ny rivotra hatreto no mamely mafy indraindray dia efa fahasahiranana ny ireo mponina eto amin'ny La Réunion kely mbola mafy noho izany no manjoa rehefa migadina ny orana ao anatin'ny fotoam-pahavaratra toy ny tokantrano rehetra fanamafisana ny tafo no tena lahara-pahamena ho azy ireo mba tsy hidiran'ny orana ao an-trano sachet sy baoritra nefa no ampiasaina hanafoana ireo trano hazo sy sachet hiainana mandavantaona ny mponina etsy amin'ny La Réunion kely izay miaina amin'ny zava-misy hatrany tena synekizy diany nefa ny tsasa se ohatsin'izao zao rehefa ohatra hoe avy ny orana dia mitata ao amin'ny tsasa se iny rano dia mipasisaka vaky ao an-trano ihany dia ny saseo ihany zany atambatambatra saromana an'iny dia mba mangataka zany zay mba hoe jerena akaiky amin'ity fahavaratra ao avy ity satria tena sahirana sy mijaly eo amin'ny ankizy ny etrehana azy zao dia tsy maintsy hoe sachet eo ihany ny atambatambatra etrehana ny fahavaratra dia tsy maintsy potika ny rivotra hoe mba milamindamina zany le rivotra vao avelatra le misy ny olana sy akipaky ny rivotra le sachet dia tsy maintsy ho amboarina any amin'ny sordira ihany tadavana anazy dia aveo sasana dia atambatambatra tamin'ny heritaona misy chapiteau teto nasorony zareo le izy
ady tsy namitovy amin'izany saingy ny fiampitana rano kosa no tena ahiny ireo mponina anireo tanàna mitsotokitoky eny afovoan'ny lemakibe tsy mitatatra. Ny fiatrenana andavanandro indrindra ho an'ireo ankizy mianatra no manahirana ny sain'ny mponina tahaka ny ity tanàna afovoan'ny tambary eto amin'ny didy ity. Ny bozaka sy ny pneu no entiny manamafy ny tafitrano amin'ny fiatrenana ny loza voajanahary. Amboarina ny tafo zany rehefa favaratra satria mitatebe ny trano. Sina bozaka ny tafitrano. Le makany atsena zany sy mpianatra ny tena ijaliana be mihitsy ny aty aminay rehefa favaratra. Satria le ankizy ny lalana malama ny rano be mihitsy. Rehefa tonga ny lerana dia raka ny rano feno ny lalanay tsisy lalana dia mipita amin'ny laka izay rehefa tonga ny orana be. Tafo bozaka. Tsy mety fa ambarina tsara dia mety. Isan'ireo toerana marefo indrindra itony tanàna itony raha vao migadina ny orana ny Mavarina na ny anila Réunion kely na eto amin'ity tanàna afovoan'ny tambary itony na miakatra aza ny rano isan-taona dia maro izy ireo no tsy miala ary tsy mihevitra ny hifindra na hita toeram-pivelomana hafa na dia avonjy maika aza. Ny fitadidiana ny toetra kizitiny malahelo tampoka na koa miverina zazakely ny famalina amin'izana ireo ny toetran'ireo ny ankamaroan'ireo be antitra amin'ireo zokiolona 530 amin'ny foyer de vie dia 10 amin'izy ireo no miena ny tanjaky ny fitadidiany. Miantoka an'ireo be antitra ny foyer de vie toy ny etsy an-tanimora raha mbola misy ireo matanjaka miantoka ny tenany hatrany. Ho arivo sy iray alina izay no entin'ny Razavin-drafara Marie Madeleine miatrika ny isam-bolana miaraka amin'ny fivarotana entana ataony eto Ambavinakanga. Maivana ny fidiram-bola raha lany ho fatrantsady ny iray alina amin'ny pension raisiny. Mifarimina ny zanany enina rehefa mila fanampiana izy indrindra eo amin'ny fahasalamana. Fifamalina matetetika, fifandeferana, fifanampiana ireo no manjaka eo anivon'ity fianakaviana ity. Tsy ampy mihitsy tadinao fa 2 sy iray alina zany ve pension raha misy 18 dia ho ampy. Tena indraindray aloha tena mitorina mihitsy ny loha indraindray raha dia mba maka kely volan'olona eny mba maka zavatr'olona tena hoe raha tsy mitsipitsipina mba mandoavako an'iny dia indraindray tony ary mandonao ihany hoe tsy dia normal loatra ny toe-tsaina tsy dia normal loatra zay ny toe-tsaina fa dia ianao zany hoe mahasanaka anao dia tsy mandray izay zavatra hoe manao vavavava be izy nohatr'izany tsy mandray an'izany ianao. Indraindray izy rehefa tena mitabataba eo dia mangina fotsiny fa tsy miteny. Ianao matetika hoe mifamalimaly amin'ny momban'ny inona matetika indraindray ohatrany hoe misy zavatra kely zao hoe ormama tsy mety fa mba manaovana reo zavatra ohatran'izao zao fa tsy mety zao fitafinareo zao na tsy mety zao hoaninareo zao dia nareo koa dia ohatr'izao. Dia rehefa kizitina amin'iny izy dia mangina ianao dia veo izy nge manao izay zavatra torinao azy eo ihany. Mbola mitoetrany amin'ireo toerana fandraisana an'ireo be antitra ny fifanampiana. Efa 60 taona i Jean de la Croix ka tsy dia marefiry intsony. I Denise no manampy azy ary mifarimina trano ny rehetra miresaka misy eo amin'ny andavanandro. Eo ihany. Inona mety mbola tsy tadidian'ny dadabe? Inona mety mbola tsy tadidian'ny dadabe? Inona? Inona mety tsy tadidian'ny dadabe ny tarehan'olona? Tsy azoko. Ina hono mety ho tadidinao zao? Tadidy. Le vilia tarehan'olona samy tenenana. Ay, ny anona ny tare. Tsy dia lavary izy eo mifandrinesana efa manomboka tsy maheno ny soviny. Dia sasany manampy azy amin'izay foto-kevitra rehetra eo satria arak'ilay izy tsy mahare moa dia tsy maintsy manampy azy ahako. Eo mémoire dia mbola mahatadidy zavatra betsaka mihitsy izy sady izy tia vaky-boky. Tia vaky-boky izy na gazety zany eny dia tia manaraka vaovao izy na mihaino radio dia tia manaraka vaovao izy. Ho any eto amin'ny foyer de vie Tamora indray dia izy ireo no miantoka an'ireo be antitra. Miisa 530 izy ireo ary ny foyer de vie no mandray ny andraikitra eo amin'ny sakafo ka hatramin'ny fandrinatoriana. Mbola misy amin'izy ireo no mahavita mamafa trano ary olona makarakara ny tenany vao tafiditra amin'ny foyer de vie. Tsy mandoha vola ny zokiolona. Eto anatanteraka izy na ny vitafiny na ny oa sakafony na ny fatoriany. Drany mahatadidididy any fa nisy fotoana nisy olona teo nisy zokiolona zay tena tsy nahatadidy ohatry ny verina zazakely io izy fa ry zareo ao amin'izao fotoana
mba matadidididy any. Miena ny tanjaka eo amin'ny fitadidiana, faharenesana, fahitana ary ny toetra mahakizitina azy ireo indraindray dia mandalo ihany satria mora tezaina ireo be antitra araka nambaran'ny tompona andraikitra. Niavaka ny fanampina nentin'ny Nouvelle Club Antananarivo ho an'ireo be antitra tetsy amin'ny foyer de vie an-tanimora androany. Andro iraisam-pirenena ho an'ny be antitra ka mahatsiaro azy ireo ny mpikambana tao amin'ity fikambanana ity. Misy 530 ireo be antitra ka misy tamin'izy ireo no samy nahazo ny anjarany avokoa tamin'ity andro manokana ity. Fanaonay Nouvelle Club Antananarivo ny mamangy azy indray-pisam-bolana. Rehefa tonga eto zay dia mitondra savony kely, siramamy kely, goûter kely ho an'ny zareo. Fa androany amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny zokily zao dia niavaka ny zavatra nataonay androany dia nanolotra sakafo ho an'ny zareo androany atoandro sy androany hariva dia ny anjaran'ny club nanao an'ny sakafony. Eo amin'ny lafiny kolontsaina natao omaly ny seho manokana tamin'ny fomba ofisialy ny Madagasikara tamin'ity taona ity. Raha ireo Europeanina sy Amerikanina hatrany hatramin'izay ny ankamaroan'ireo mpandray anjara vahiny tamin'ity hetsika momba ny jazz efa nalaza maneran-tany ity dia niova izany. Isan'ny mpandray anjara amin'izany sambany tamin'ity taona ity ny tarikare avy atsy Indonésien antsoina hoe Krakatao. Vaovao ny kanto entin'izy ireo arahintsika ny ampahany. Teny amin'ny ambasady Indonesiana natanterahany ny fampisehoana santatra ny Madagasikara iny ary mitohy isakarivo izany amin'izao. Dia iny mozika mahafinaritra iny ihany koa no entsika mamarana ny fampahalalam-baovao amin'ity anio ity. Isaora ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, mbola mamefy taonao ny sampana fampahalalam-baovao raha pitso amin'ny iray ora. Veloma tompoko.